mianatra eo tongotrao. Enisauchanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atunguchao izahai izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kairote nyadamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kairote nyadamina itwechapechakawampunaya irote nyadamina itwechapechakawampunaya. Nandady laty nidina ny tendrombohitra ty miaramila anankiray nikorisa teny amin'ny karobaty teny izy tamin'izay mandrapatonga teny ambany ka nahafany mijoro tsara rehefa zany dia niazakazaka indray izy hoaiza nga hono io miaramila io e mila mialany Saoly sy ny miaramilany hoy izy tamin'ny Davida miaramila narivo ny nentin'ny Saoly mpanjaka miaraka aminy. Tsy ankizy lahy kely tsony zao Davida fa efa lehilahy lehibe nangony ireo lehilahy enjato mpiara-dia taminy dia lasa izy ireo nilomay namonjy an'ilay zo lehibe ny Baiafina sady maizikitroka no mangina aoka izany ao anatin'ilay zoy nitapivy tao ambadiky ireny vato boribory be ireny Davida sy ireo lehilahy niaraka taminy saingy tsy avy niaina izy ireo tamin'izany efa ho amam-bolana maromaro zao Davida sy ireo mpiara-dia aminy no nandositra ny Saoly mpanjaka sy ny miaramilany te hamono an'i Davida mihitsy mantsy Saoly mpanjaka nahoana hoy ianareo satria nialina ny Davida izy no ny fandresena azy ny Davida tany amin'ny ady tiany va Davida ny vahoaka ka namorona an'izy ireo hira Davida izay nanaovany fampitahana tamin'ny Saoly tsy tiany Saoly mpanjaka avokoa ny izany rehetra izany tsy tapitapitra izay indron'izy lehilahy niditra tao anjoy lava ranjanana sady vaventy io olona io izy ary ilay olona hoy nareo i Saoly niodina izy dia nijoro teo am-bavanjoy izany hoe ilay vavan'ilay fidirana ao amin'ilay lavaka be nitorevaka teo izy ary nakipany tany aoriana ny akanjony jereo hoy iray tamin'ireo lehilahy niaraka tamin'ny Davida raha nibitsibitsika teo amin'ny tsofin'ny Davida izy nomeny Jehovah fotoana mety azahoana mamono an'i Saoly ianao zao araroty izany tsy afaka anao an'izany hoy ny valiteny Davida Andriamanitra no nanao azy ho mpanjaka ka tsy azoko atao velively mamono azy tahorin'izay dia notsoan'i Davida ny antsy miaramila dia lasa izy mitsaitsaika tsy moramora sady tsy nandrenesana feo mihitsy anatina ny Saoly mpanjaka ka noho ny tonga teo aminy izy dia nanapa ny sisiny kapotiny Saoly izany lasa indray izy nitsaitsaika ny verina teny amin'izay nisy an'ireo namany kanefa nanomboka tsy nandry ny heritreriny ka nahatsaro hafahafa izy noho ny nanapahany sisiny kapotiny mpanjaka rehefa nitsangana Saoly dia niala tao anjoka nanaraka azy Davida ny mpanjaka tompoko hoy ny antsoantsony niodina faingany Saoly ka nahitany Davida nijoro teo am-bavanjoy azoko sy ireo mpiara-dia
ay natao ny namono anao hoy Davida. Saingy tsy nanao zanynao vinanao vina satria foafidin'i Jehova ianao. Jereo angety hoy Davida tamin'ny sady natsangany ambony ilay tapatamba kely nodidiny tamin'ny kapotin'ny mpanjaka. Ity no poropo fa azoko natao ny namono anao. Tena maly Saoly ka nanao hoe ianao tokoa va io ry Davida? Marina noho izay ianao hoy izy. Sady nitomany ka nikorina nanaraka ny tarehiny ranomasina. Tena mpamindra fo ianao hoy Saoly taminy. Fantatro fa ianao tokoa ny mpanjakan'i Israely andimby ahy. Koa menina amiko ianao ankehitriny fa tsy andriviana ny taranako. Rehefa izany dia niainga Saoly mpanjaka sy ny miaramilany 3 arivo ka nitodi-dohody handeha amin'ilay lalan-davitra efa nizorany tamin'ny voalohany. Faly Andriamanitra no fomba nentin'ny Davida namalina soa tamin'ny fotoana io. Manahoana daholo ianareo rakinonga kely namako. Tonga indray ty ny fotoana mahafinaritra izay iarahantsika eto mamerina ny lohahevitra. Dia izao sabata mahafinaritra izao, ny lohahevitra fahatelo ary no andeha iarahantsika mamerina izay manao hoe tonga soa ao amin'ny ankonan'Andriamanitra. Tonga soa ao amin'ny ankonan'Andriamanitra. Ny andalan-teny izay niarahantsika nianatra nandritry ny herinandro natao tsy anjery dia hitantsika amin'ny Asan'ny Apôstôly 10:7-telopolo sy 5:telopolo. Manao hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra ny olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Somary lavalava ilay izy kanefa dia andao averintsika miaraka re. Hitako marina tokoa izao fa tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra ny olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Asan'ny Apôstôly 10:5-telopolo sy 5:telopolo. Mahafinaritra tokoa rak'izy Jesosy satria dia izao ampianarin'i Jesosy mandrakariva isika hizara fitiavana. Satria nandray fitiavana tamin'i Jesosy isika dia tiany itsika ankizy kely hizara ny fitiavany amin'ny hafa. Ka izany fitiavana izany dia aseho antsika amin'ny alalan'ny fitarehantsika n'izy ireny ho ao amin'ny ankonan'Andriamanitra. Ka tianao ve izany no ho anisan'ny ankonan'Andriamanitra? Andao ary itsika hitaonany hafa ho ao amin'ny ankonan'Andriamanitra koa dia arao indray ary ny tantara mahafinaritra antsika androany. Dao ary. Efa mba nanofy ianao ka nahatonga anao lasa eritreritra mikasika ny zavatra iray? Hafahafa rak'izy ny nofy sasany. Ny sasany kosa dia tsy misy dikany. Fa ny sasany indray dia mahatonga antsika ho lasa saina. Na nofy ary Petera indray mandeha. Nofy izay tsy tena nofy raha ny marina fa fahitany ary nahatonga azy lasa eritreritra momba ny zavatra iray tena manan-danja. Manam-boninahitra tao amin'ny tafika Romanina i Kornelio. Lehilahy tian'Andriamanitra tokoa izy. Noho ny fitiavany lehibe an'Andriamanitra rak'izy dia niresaka tamin'ny matetika tamin'ny alalan'ny vavaka izy. Indray andro tokony ho tamin'ny 30 andro raha teo am-pivavahany i Kornelio dia tapitapoka teo dia endro nisy anjely mijoro teo anilany ary niantso azy tamin'ny anarany hoe ry Kornelio. Taitra rak'izy i Kornelio ary somary natahotra. Ren'Andriamanitra mantsy ny vavaka rehetra nasandrany. Ary dia izany nambaran'ilay anjely ary hitany fa tena tia azy loatra ianao izy ka mizara izay nananao malahelo. Tian'Andriamanitra ny hanirananao olona any amin'ny lehilahy iray atao hoe Petera. Mipetraka ao an-tranon'ny Simona io eo amoron-dranomasina izy. Manan-javatra ho lazaina aminao Petera ary tian'Andriamanitra hiaino izany inge ianao dia lasa ilay anjely averaka izy. Avy hatrany dia niantso ny mpanompony roa lahy sy ny miaramila namany azony nitokisana tokoa i Kornelio ka nirahiny ireo hitady Petera.
raha lasa nandeha ireo iraka ireo, i Cornelio kosa nge dia lasa nresaka tamin'ny olona rehetra tao an-tranony sy tamin'ny mpifanolom-bodirindrina aminy ary tamin'ireo namany. Tena nasa azy ireo tonga ao an-tranony handre ny hafatra manokana avy amin'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana io koa dia tao an-tampon'ny tranon'ny Simona namany Petera. Naona nge Petera naona izy, kanefa mbola tsy vonona ny sakafo. Teo am-piandrasana ary dia niakatra tao an-tampon-trano izy mba hivavaka. Tapotapoka teo dia nahita fahitana koa izy. Niala tao an-tranon'ny Cornelio zany raka izy ilay anjely ary tonga tany amin'ny Petera. Dia nitondra hafatra manokana ho azy koa. Nofy tsy toy ny nofy mahazatra ny hafatra ho an'ny Petera. Izao karazam-biby rehetra izao no hitany tao anatin'ny lamba, tao anatin'ny nofy. Nampidininy dia ho anoloany io lamba io. Tena sain'ilay anjely nihinana anankiray tamin'ireo biby ireo izy. Fantatry Petera nefa fa biby maloto ireo biby tao anaty lamba ireo ka tsy tsara atao sakafo. Koa na dia naona azy izy dia nanday izy, tsy nety nihinana izy. Teo dia ny zavatra hafahafa nitranga ange. Nilaza mazava tsara ilay anjely, naveriny intelo mihitsy izany fa tsy izay efa nodiovon'Andriamanitra dia aza atao maloto. Dia fantatry Petera tamin'izay fotoan'izay raka izy fa tsy momba ny fihinanana biby maloto mihitsy ilay hafatra. Raha teo ampieritrretana ny hevitra ilay fahitana ny Petera dia ninjao reniny sy nandondona tao am-baravarany tranon'ny Simona. Nisy lehilahy atao hoe Petera ve ato? Hoy ilay lehilahy anankitelo. Nanontany ilay mpanompo teo am-baravarana. Dia hoy ilay anjely tamin'ny Petera, misy lehilahy telo ao ambany ao mitady anao. Dia nitsangana izy dia nentina ary nandeha miaraka tamin'izy ireo. Fa Andriamanitra tokoa raka izy no naniraka anisy ireo ho an'ny Petera. Azon'ny Petera tamin'izay fotoana izay nitian'Andriamanitra mbaka tamin'ny alalan'ilay fahitana. Mahatoan'ny olona rehetra tokoa mantsy Jesosy. Fantatry Petera fa tokony ilaza ny vaovao mafaly momba an'i Jesosy amin'ny olona rehetra izy. Eny fa na dia tsy mitovy fomba fijery sy fanao aminy azy izy ireny, na dia avy amin'ny firenena hafa mihitsy azy. Dia nentin'i Petera dia nasainy handroso sy hatory mihitsy ireo lehilahy ireo tamin'io alina io. Noho ny maraina dia niaraka tamin'izy ireo ho any an-tranon'ny Cornelio izy. Efa nangon'ny Cornelio tao an-tranony, niandry ny Petera tao, ny namany sy ny fianakaviany rehetra. Ninomantsy izy fa niran'Andriamanitra Petera hampianatra azy ireo. Tsy nanana fisalasalana intsony raka izy Petera. Tena maty ho an'ny olona rehetra tokoa Jesosy tsy maintsy mandre izany vaovao mahafaly izany rehetra. Tsy misy azo avela tsy handre izany. Ka dia asainy manokana ho tonga ho anisan'ny angonan'Andriamanitra. Ny tanora zandry indray ary hiaraka merina indray isika ny lesona fahatelo izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Andao ary ho averintsika ny lohateny sy ny tsy anjery. Fanomezana manokana tsy anjery. Fa ahazo hery ianareo amin'ny latsaha fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema, seran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Asan'ny Apôstôly toko voalohany 9:9. Zay ny tsy anjerintsika. Mino fa samy niezaka nianatra teny daholo isika tsirairay avy. Inandray raha ny zavatra hitantsika nandritry ny herinandro. Teo aloha dia hitantsika fa maty Jesosy. Na dia mbola nanam-potoana ary izy nijery ny reniny, nanampy ny hafa dia maty izy. Rehefa maty Jesosy dia tena very fanantenana ireo mpianatra ireo. Dia hitantsika tao anatin'ny lesona fa niona tamin'izy ireo Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty. Ary tsy nino izy, kanefa rehefa niresaka taminy Jesosy niara-sakafo taminy indray dia nahatoky sy nino izy. Nampianaran'i Jesosy azy ireo ny antony nahatongavany tetỳ tany, ny tanjon'Andriamanitra ny iraka izay nampanaoviny azy.
teo vao azon'ireo mpianatra ny zavatra izay ho tanterahan' Jesosy teto an-tany, ny famonjena, ny famelan-keloka amin'ny alalany, ny iraka rehetra zany izay nampanaovana an Jesosy tetỳ an-tany teo vao takatra ireto mpianatra ireto. Nolazain' Jesosy moa izy ireo fa ianareo indray ozy no vavolombeloko. Dikan'izay dia nirahana indray zany ny mpianatra nanomboka teto mba hanambara amin'ny hafa izany famonjena izany, hanambara amin'ny hafa ny iraka nampanaovana an Jesosy tetỳ an-tany. Mialohan'ny andehanan'izy ireo anefa dia nisy fepetra izay napetraka Jesosy taminazy. Mila miandry aloha izy fa hanome fanomezana hoy Jesosy. Omen'Andriamanitra fanomezana izy ireo dia ny fanahy masina. Inona ny asan'ilay fanahy masina? Hanome hery an'izy ireo hatanterahan'ilay andraikitra lehibe izay nampanaovina azy, ary ho namany hanampy azy amin'ny toe-javatra rehetra izay hatrehany ao anatin'izany fanatanterahana izany andraikitra izany. Tao anatin'ny fotoana talohany nandraisany ny fanahy masina dia nila niomana ry zareo, nila nifankatia izy ireo, nila nianatra ny tenin'Andriamanitra izy ireo, nila nivavaka ihany koa. Io hery izay nampanantenana ny mpianatra tamin'izany io ary nomenan'izy ireo, fanomezana lehibe nomenan'izy ireo, dia tsy mijanona ho amin'izany ihany fa mitohy ho amintsika izao. Satria isika na tanora aza dia anisan'ny vavolombelon'i Kristy ihany koa eo amin'izay fanambarana ny famonjena izay nataony izay, ny iraka izay nampanaoviny izay. Isika ihany koa no hijoro vavolombelona ny asan'i Kristy, ny fahafatesany, tsanganany tamin'ny maty, ny antony natongavany izany rehetra izany. Satria tian'ny olona Andriamanitra ary isika koa tokony ho tian'izy ireny dia hanampy an'ireny olona namantsika sy ireny hafa ireny koa mba hahatsapa ilay fitiavan'Andriamanitra. Omeny antsika ihany koa ny hery dia ny fanahy masina efa nomeny tamin'izany fa mbola omeny antsika mba hahafahantsika miasa ho azy. Ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro zany dia nanampy antsika hahafantatra fa ahomby indrindra isika eo amin'ny fanaovana ny iraka raha ohatra ka miara-miasa amin'ny fanahy masina. Nanampy antsika hahatsapa ihany koa fa mahafaly aneny miara-miasa amin'ny fanahy masina ary mahafaly ihany koa ny mijoro vavolombelona ary nanampy antsika nanapa-kevitra ihany koa mba handray andraikitra amin'ny fitaomana ny hafa ho eo amin'ny Kristy. Izay ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Mino fa hangataka ny fanahy masina ihany koa isika tsiraray avy mba ho herintsika sy hanampy antsika, ho mpananatra antsika sy ho mpampahery antsika ihany koa eo amin'ny fiainantsika manontolo. Dia mirary soa ny tanora zandriny rehetra indray amin'ny manaraka. Falindray miaraba ny tanora mantonto rehetra natratra n'ity fotoana ity. Lesona fahatelo indray isika tamin'ny herinandro iny izay mitondra lohateny hoe misalotra ny anarana hoe Kristianina. Misalotra ny anarana hoe Kristianina. Ny tsenjery dia izay voalaza amin'ny Korinthiana 2:5-7 andao hoe raha antsika mamerina izany satria mino fa hainao. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Arak'izay voalaza ny tsenjery izay dia raha misy olona ao amin'ny Kristy dia maninona izy? Olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Inona tokoa moa ny atao hoe Kristianina? Ahoana no hamaritantsika n'izany hoe Kristianina izany? Andinga jerentsika ity tantara anankiray ity tantaran'ny tovovavy anankiroa i Janelle sy Shaina. Izy roa ireto dia mpiray tampo. Ary rehefa nandeha tany amin'ny tanan-dehibe ny zokiny dia nanavatra ity zandriny hoe izaho mba hividiano akanjo amin'ilay marika tsara ireny, amin'ilay marika malaza ireny ny mpamboatra azy. Dia rehefa tafaverina kokoa ity zokiny dia nitondra akanjo ba anankitelo
ary rehefa nijerena dia tena milay marika tena tiany ity zandriny dia nanaovana ny akanjo ary gaga be rehefa niresaka moa dia hoe mora be ny nahazoako an'io akanjo io tsy araky ny vidin'ny anankiray kory ny vidianako ny anankitelo satria dia ampadiny tokony ho vidiny no nividianako an'ireo dia gaga izy ireo hay hoe misy zavatra mora be toy izany. Rehefa nanaovana ny akanjo dia falerity izandry nanao ny akanjo izay misy ny marika tsara ny mpanjaitra tiany indrindra. Rehefa nisorona nefa ilay akanjo rehefa tonga tany an-trano dia reny fa tataka ilay akanjo. Gaga izy ary tena sanganehana tokoa satria rovitra ilay akanjo izay nizairin'ny mpanjaitra tena tiany indrindra. Dia nanontaniany ny reniny hoe rovitra ne ilay akanjo ary rehefa nijerena navadibadiky ny reniny ilay akanjo dia fantatry ny reniny fa tsy akanjo izay tena nizairin'ilay mpanjaitra tena ankafizany ka izy ity fa nisy naka ny marika izany mpanjaitra akanjo izany ary napetany tamin'ilay akanjo fotsiny ary dia voafitaka ilay zokiny izay nividy an'ireto akanjo ireto. Dia nijereny ilay akanjo roa izay mbola tsy nanaovany hoe mbola ho anaovany ve ireo akanjo roa ambon'ireo kanefa azo ny antoka fa ho avy koa ny fotoana ary ho vetivety dia ho simba izany akanjo izany. Dia lasa ny fisainan'ity reniny hoe toy izany tokoa eo amin'ny Kristy. Tsy ny zavatra miseho ivelany akory ny tena izy fa ilay ao anatiny. Tena nozairin'ilay mpanjaitra tokoa ve ilay izy ilay tena ao anatiny tsirairay no jeren'Andriamanitra rehefa mijery ny olona iray Andriamanitra fa tsy ny miseho ivelany akory fa ilay fonao izay ahafantarana hoe tena kristianina marina ve ianao. Dia mipetraka amin'izay ilay fanontaniana hoe ahoana natao hoe kristianina, ilay mandeha any am-piangonana ka milanja baiboly ve no atao hoe kristianina sa ilay mihira mpivavahana mandrakariva sa ilay manao akanjo misy soratra hoe any Kristy ireny sa inona natao hoe kristianina. Tsy ireny akory ny ao maritana ny tena kristianina fa ny kristianina dia toy ny fanilo anankiray, izany hoe toy ny jiro anankiray izay amin'ny lalana mankany an-danitra. Ka ny fahazavany araisiny avy amin'ny Kristy dia tsy maintsy alefany mba hitaratra amin'izao tontolo izao. Izany hoe ny toe-piainany sy ny toe-panahiny dia tokony halalan'ny olona marina ny Kristy sy ny fanompoana azy. Raha mijerenao izany izao ny olona manodidina anao, mijerenao izao tontolo izao dia moa mahita ny Kristy eo amin'ny fiainanao ve izy, fa izay ahitana ny Kristy eo amin'ny fiainany izany no tena antsoina hoe kristianina marina. Ny kristianina araka ny anarantsika tamin'ny herinandro dia ilaintsika ny mandinika ny tenin'Andriamanitra ary miaina n'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny tena atao hoe kristianina izany dia izao, izy rehetra miaina sy mankatoa ny voalazan'ny baiboly izay no antsoina hoe kristianina. Rehefa mitodika amin'ny masoandro ny fahamarinana isika dia mifampikasoka amin'ny Kristy dia manjary mamirapiratra ny fahazavana avy amin'ny Kristy ary mitaratra izany amin'izao tontolo izao dia ireny no antsoina hoe kristianina. Apetrao ary ny fanontaniana manomboka izao, kristianina ve ianao sa saritsariny fotsiny ka nitan'ny olona ety ivelany dia toa kristianina kanefa rehefa jerena ny fo dia tsy kristianina. Ary mampalahelo izany fa rehefa ho avy Kristy dia anisan'ireo izay ho lavin'ny Kristy. Fa aoka ho hita eo amin'ny fiainanao fa kristianina ianao, manana ny Kristy izay mitoetra ao am-ponao ianao ka amin'ny ataonao rehetra, amin'ny zavatra teneninao, amin'ny zavatra saininao dia aneho an'i Kristy ianao. Tsy ho vitanao amin'izao anefa izany fa mila ny fanampiany fanahy masina ianao. Mila manana finoana matanjaka ihany koa ianao mba hahafahanao manao izany dia Andriamanitra hanampy anao hangatao isan'andro amin'Andriamanitra mba ho tena kristianina marina tokoa ianao ka aneho an'i Kristy amin'ny hafa rehetra izay mifampikasoka aminao. Andriamanitra ny ahitany tanora mantoanto rehetra dia ho kristianina marina tokoa ny tanora mantoanto. Dia manao velomanao ary ho manaraka indray. Mandroso ny alokiza
miarabantsika rehetra amin'izao sabaty izao a tonga eo amin'ny lesona ho an'ny lehibe isika lesona fahatelo mitondra ny lohateny hoe ny filazantsara mandrakizay tsy anjerintsika dia hita ao amin'ny apokalipsy 4:4 manao hoe ary hitako fa indro nisy anjely ray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra nanomboka nandinika ny tsipirian'ny afatry ny anjely telo tsika izay hita ao amin'ny apokalipsy 4:4 sy ka hatramin'ny 12 tao anatin'iny lesona fahatelo iny milohan' izany rehetra izany anefa dia andehantsika hivavaka foy. rainay izay ny an-danitra ao amasinina trano ny anaranao ary isaorany ianao no nyteninao izay omenao anay mandrakariva mamindra-fo aminay mamelany ilokay diovy izahay no ny rasoan'i Jesosy ary omeo anay ny fanahinao atakaranay ny teninao ankehitriny tononona ny vavaka noho ny anaratsoan'i Jesosy rery ihany amen. eny ary aty am-panomboana dia tsara ny manao fanamariana momba ny bokin'ny apokalipsy ny bokin'ny apokalipsy dia heverin'ny olona fa mampatahotra ary nefa koa misy mahita fa mahazo toky ao anatin'io boky io mampalahelo anefa izany toe-javatra izany raha ny marina satria ny fahasoavana sy ny fitiavan'i Kristy mitafotafo ary fanantenana lehibe no mameno io boky io. Ny apokalipsy manontolo dia momba an'i Jesosy io no afatra ampitaina amin'ny vahoakany ary miantefa manokana amin'ny fiangonany amin'ny andro farany. Irak'Andriamanitra no hanoritsoritana ny anjely eo amin'ny soratra masina ary eo amin'ny bokin'ny apokalipsy ireo anjely manidina eny afovoan'ny lanitra dia maneho afatra avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra izay maika hotoriana hatrany amin'ny faran'ny tany. Mazava loatra fa ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany no natao hitory izany afatra izany. Iray eo amin'ireo teboka lehibe hifantohana tao amin'ny lesitsika ny fandinihana ny alalan'ny hoe afatra ny filazantsara. Koa ireto fanontaniana reto no novaliana tao anatin'ny finarantsika ny leson'iny. Inona ny filazantsara? Ary mifanaraka amin'izay hoe nahoana izy no antsoina hoe mandrakizay? Nahoana ny olombelona rehetra eto an-tany tsy maintsy omena fotoana azo ny ararotina maliana ny antso amin'ny filazantsara ary mifampiankina amin'izay ihany koa nahoana ny famonjena ny olona tsirairay miaina amin'ny andro farany no miankina amin'ny valitenin'izy ireo mahakasika ny filazantsara io. Fa hovalintsika atao anatin'ity leson'andro an'ity hoe inona no vokatry ny filazantsara eo aminao.
Niteboka manandanja ihany koa tao anatin'ny fianarantsika n'iny lesona iny dia zao hoe manampy antsika hatakatra tsaratsara kokoa ny asan'ny Kristy ho an'ny fiangonana amin'ny andro farany. Mialohan'ny zavatra rehetra nefa dia araka ny fahalalana nomenantsika ihany koa tao anatin'ny lesona dia ho resahantsika ny amin'ilay hoe Shema. Tamin'ny andron'ny Israely fahiny mantsy raha nanompo sampy sy nivavaka tamin'Andriamanitra maro ny jentilisa manodidina ny Israely dia mazava ary miavaka ary mahery kosa ny fanambarana ny fironin'ny Israely ao amin'ny Deutéronomie 9:1-4 izay antsoiny zareo hoe Shema. Indroa isan'andro mantsy zareo maraina sy hariva no amerimberena ny tokantrano jiosy ny hoe miaino ry Israely Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah ray ihany. Fa ho an'ny fiangonan'Andriamanitra marina kosa ny afatry ny anjely telo ao amin'ny Apokalipsy 4:40 no Shema ho antsika. Teboka mampiray antsika izy io. Ireo no mampiavaka ny fanambarana ny finoantsika. Ireo no mamaritra ny mahaisika antsika amin'ny vahoakan'Andriamanitra antsika sy mamaritra ny iraka mpanaovina antsika eto amin'izao tontolo izao. Toy izao mantsy ny fanambaran'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe napetraka eto amin'izao tontolo izao ny fiangonan'Andriamanitra marina mba ho mpitily sy mpitondra fanilo. Tamin'izy ireo no napetraka ny adidy ilaza ny fampitandremana farany ho an'izao tontolo izao eo andalam-pahaverezana. Eo amin'izy ireo no amira-piratan'ny fahazavana mahagaga avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Izy ireo no nomena ny asa faran'izay ambony indrindra dia ny fitoriana ireo afatry ny anjely voalohany sy faharoa ary fahatelo. Tsy misy asa manam-pahalehibiazana mihoatra noho izany. Tsy azon'izy ireo ataony mamela ny sainy ho voasariky ny zavatra hafa eto amin'izao tontolo izao. Maika mandrakizay ary mahafaoka izao rehetra izao io afatra io. Inona ary ilay hoe filazantsara? Izany dia vaovao mahafaly mandrakizay momba ny fiainan'ny kristiany ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty, ny fanompoana ataony amin'ny mahampisorona be azy ary ny fiverenany tsy ho ela. Vaovao mahafaly izany izay manambara fa mamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotany Jesosy ary manome antsika hery andresena. Famonjena amin'ny alalan'ny finoanan'i Kristy, ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny toerantsika ho fanavotana antsika, ny fanomezan-toky, ny fiainana mandrakizay. Tsy avy amin'izay iainantsika atao fa noho izay nataon'i Kristy ho antsika. Izany rehetra izany no hita ao amin'ny fiandohan'ny afatry ny anjely telo. Mandrakizay, inona dikany hoe mandrakizay? Ny drafi-pamonjena mantsy dia efa napetraka fony fahagola araka ny tenin'Andriamanitra izay nianarantsika. Timoty 2:1-5 tahaka izany koa ny Efesianina 2:1-4 izay manampy antsika hatakatra ny antony hiantsoana ny filazantsara hoe mandrakizay. Talohan'ny nahariana izao tontolo izao dia efa fantatr'Andriamanitra izay hitranga. Namorona olona manan-tsafidy izy ary ny fanerena olona ankatoa dia mifanohitra amin'ny toetran'Andriamanitra. Ary izany no namola vilany drafi-pamonjena ho fiatrehana ny fotoantsarotra rehefa iseho izany. Ny drafitry ny fanavotana antsika dia tsy noheverina taty aoriana na nalamina taoriana halavony Adama fa fony mbola tsy arakory azy izao tontolo izao dia efa naseho ilay zanak'ondry ho fanatitra hibaby ny fahotana sy ny heloka izao tontolo izao. Mandritra ny mandrakizay dia ho resahana ny fahasoavan'ny mpamonjy. Ary lohahevitra lehibe izay tsy ho takatry ny saina mihitsy izany ankehitriny ary mbola ho karohina mandritra ny mandrakizay. Izay no maha mandrakizay azy. Efa mandrakizay taloha kanefa mandrakizay ho avy. Inona ary ny vokatry ny fahatakarany filazantsara? Voalohany, ny atao hoe mahatakatra ny filazantsara dia ny fahatakarana ny lanjan'ny fitiavan'Andriamanitra antsika izay mandrakizay, tsy takatry ny saina ary tsy mety ritra. Raha tsy takatritsika ny alalan'ny filazantsara dia tsy ho hitantsika ny hevitry ny afatry ny anjely telo. Tsy ho takatritsika amin'ny fahafenonina ovinana oviana ireo lohahevitra ao anatin'ny afatr'Andriamanitra momba ny andro fitsarana, ny andro avana amin'ny Babilôna, ny mariky ny bibidia. Raha azontsika
ireo ny tena hohevitra ny filazantsara dia ho takatsika ihany koa ny programan'Andriamanitra ao anatin'ireo loha hevi-dehibe ireo. Avy eo am-pon'Andriamanitra izay fitiavana no miainga ny filazantsara. Nanao ny dingana rehetra izy ho famonjena antsika olombelona mafo. Rava nefa ny fangejan'ny ota ny fiainan'olona no ny azo fijaliana. Tonga zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra isika rehefa mandray ny fahasoavany, manaiky ny sorona nataony ary mino ny teny fikasana momba ny fiainana mandrakizay. Mitaona antsika hiala amin'ny avonavona sy ny fanamarinantena rehetra izany, manery antsika toky tanteraka an' Jesosy ny amin'ny famonjena antsika izany. Mitarika antsika anaiky amin'ny alalan'ny finoana ny fahamarinan'i Kristy ho solon'ny toerantsika tsy marina ary maloto. Ho faniriditsika ny anana fiainam-pahamasinana ho setry ny fitiavan'i Jesosy. Tsy manarona lasantsika fotsiny ny fahasoavany fa miasa toy ny fitsipika velona eo amin'ny fiainantsika ary manome antsika ny hery ho enti-mankatoa. Tsy mendrika antsika, tsy azo amin'ny alalan'ny asa tsara ataontsika ary tsy azo sika vidiana ny fahasoavan'i Kristy. Ny fahafatesana feno fijaliana sy fangiry firiana indrindra izay tokony no nahatra tamintsika amin'ny mahampanota-tsika no efa niatra tamin'i Kristy. Inona moa no azon'ny asantsika eny fa na dia izay tsara indrindra sy heverintsika ho feno fanahy masina aza, hanampiana izay efa nataon'i Kristy ho antsika teo amin'ny azo fijaliana, tsy misy fa fahasoavana homena izany. Ny faharoa ny vokany dia izao. Araka ny hafatra ho an'ny andro farany, avy tamin'ilay anjely voalohany, ny filazantsara mandrakizay dia tokony ho toriana amin'ny firenena rehetra, ny fokom-pirenena rehetra, ny samy hafa fiteny ary ny karazan'olona rehetra. Izao anefa rehefa voavonjy ny fahasoavany isika, babo ny fitiavany ary voaovany ny heriny, dia andeha ho azy amintsika ny mizara amin'ny hafa izay nataon'i Kristy ho antsika ho setrin'izany. Mipololotra avy ao amin'ny fo, diboky ny fitiavan'Andriamanitra ny fijoroana vavolombelona kristianina. Rehefa manorotoro ny fontsika mafy sy voaloton'ny fahotana ny filazantsara, dia maniry anambarany tantarany fahasoavany isika. Ny fahatakarantsika tsara ny filazantsara mandrakizay ny fototra orenan'ny fijoroantsika ho vavolombelona amin'izao tontolo izao. Ny filazantsara voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:25 izay toriana hatrany amin'ny faran'ny tany, dia ilay efa nandramantsika manokana teo amin'ny fiainantsika. Izany hoe fiainana manokana efa iainantsika ary zaraintsika amin'ny hafa. Tsy misy zavatra mampahery kokoa ary mahafa-po kokoa, mahasambatra kokoa noho ny hoe manana anjara ao anatin'ny fietsehan'ny lanitra, manaraka ny fitondran'Andriamanitra mba hanatanteraka asa lehibe lavitra, mivelatra lavitra izay tsy mety ho vitan'ny olombelona samirery na oviana na oviana. Ny hafatra dia izao: mila miaina ny filazantsara tsika, mila takatritsika ny filazantsara, ary rehefa feno ny fitiavan'i Kristy isika dia tsy hisy ahatazona fa andeha hijoro vavolombelona ny amin'ny fahatsaran'i Jesosy, ny amin'ny famonjena izay efa niraisitsika. Ny votoatin'ny lesitsika izany, izay nianarantsika, dia ny fahatakarana ny hoe filazantsara, ny fanandramana ny filazantsara sy ny fitoriana ny filazantsara ao anatin'ny foto-kevitry ny fiverenan'i Kristy tsy ho ela intsony. Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany ary handray lesona sy hampiatra izantsika eo amin'ny fiainantsika. Hiditra amin'ny fanaterantsika ny fanatitra ho an'ny sekoly sabata, ka ao anatin'ny feokira no anatanterahantsika izany. Andesika hivavaka. Rainay izay any an-danitro, tianay raha
ny fitiavan'i jesosy tokoa no ameno ny fonay sy ny sainay ka tsy ho voatany izahay fa andeha hizara ny hatsaranao amin'ny manodidina anay rehetra sy ireo izay mila ny famonjenao amin'izao andro faran'izao ka raha ho avy jesosy andray anay ary andray ireo olona izay nitoriana ny filazantsara koa ania izy mivavaka dia tononona noho ny anaratsoan' jesosy irery any amen. mianatra eo tongotrao